Mbola ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra ary ny fanahin'ny Tompo dia hanapaka ao am-potsika hitondrantsika amin'ity afatr'Andriamanitra ity. Rehefa mijery ny diary isika dia zavatra telo mahatana ny sainy maro eto amin'ny fiangonana no mariana ao anatin'izao 20 Desambra izao. Voalohany izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana ny tany dia ny alahady farany amin'ny advento. Ity no alahady farany amin'ny advento amin'ny herin'ny anio miditra amin'ny epifania isika. Tena eo am-piomanana ny fiangonana manerana ny tany ary miantso an'izao tontolo izao hiomana ny amin'ny fiavian'ny Tompo. Ny faharoa dia mitana ny sain'ny betsaka amintsika na tsy ny rehetra aza ny raharaha anio hariva, famaranana ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany ny amin'ny baolina kitra. Ary ny fahatelo izay antsonantsika tena iombona fosy fanahy amin'ity fotoana ity dia ny azoana mamarana ny taon-jobily 520 taona ny fikambanan'ny dekona sy loholona ka isaorantsika an'Andriamanitra ilay tompony fiantsoana ary nampaharitra ny fanorantenan'ireto ray aman-drenitsika eto amin'ny fiangonana. Koa dia miarahaba manokana ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona ianareo komity ny jobily ianareo biraoan'ny fikambanana. Ny Tompo aneo aminareo ry havana. Ao anatin'izany ary miompana koa amin'ny teny fanevan'ny jobily manao hoe mazotoa fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny Tompo dia ny filazantsara araka ny lioka no raintsika andininy 2:30 araka ny voalahatra hatrany amin'ny andininy 140. An'ny Tompo ny fanjakana, an'ny Tompo ny fanjakana. Eo amin'ny andininy 2:30 dia azotsika amin'ny fampizarany amin'ny hoe tsy nalahatra ho an'ny be sy ny maro izany. An'ny Tompo ny fanjakana tsy nalahatra ho an'ny be sy ny maro izany. Eo amin'ny andininy 5:30 hatramin'ny 4:30 an'ny Tompo ny fanjakana atodio any ny fonao. Atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonao. Ary eo amin'ny andininy 5:30 hatramin'ny 9:30 an'ny Tompo ny fanjakana miasa sy mijoroa ho vavolombelon'ny fanjakan'Andriamanitra. An'ny Tompo ny fanjakana tsy nalahatra ho an'ny be sy ny maro izany, omena ny olombitsy ihany. Hoy ny andininy 2:30 amin'ny anaran'ny Tompo, aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Ao amin'ny soratra masina dia lazaina hatrany hatrany ny hoe ny sisa amin'ny Israely ny ondry vitsy, ary ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany dia ireo sisa no handova ny fanjakana no hovonjena. Ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany ihany dia ilay hany sisa tokana no tena anjaka faminaninany amin'i Jesosy Kristy, ilay hany sisa teo amin'ny hazo fijaliana, ilay hany nandresy ny fahafatesana ary mitarika antsika handova izany fandresena izany. Ao amin'ny bokin'ny mpanjaka dia Eli ilay sisa tamin'ny mpaminany no novonjen'Andriamanitra ary nijoro ho vavolombelona. Tena tsy natao an'ny be sy ny maro, tsy repikondry ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy natao an'ny rehetrarehetra tsy ankanavaka ny fanjakan'Andriamanitra. Aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo izay any an-danitra ny hanome anareo ny fanjakana. Sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana.
Sarika ansaitsika ry havana ampitao ary nisan'ny olona nivelan'ny fiangonana amin'izao ora izao sy nisan'ny olona tonga tia mpiangonana. Mandiana makeny an-tsena, mandiana makany amin'ny kianja filalaovam-baolina, mandiana any amin'ny kianjan'ny kilalao samihafa, mandiana mba mamanga ny fonja. Firy ny miditra mpiangonana ary firy ny any amin'ireo sehatra samihafa voatanisa teo akoatra ny tsy voatanisa. Rehefa atao am-piangonana indray, iza ny tena vonona ka miomana tsara hitsena ny fiavian'ny tompo. Tonga eto ianao aninona? Tena miomana hitsena ny fiavian'ny tompo ve? Iza no anana antony mazava tena hidirana tia mpiangonana, fanantenana marina, hifaliana amin'ny famonjena vitan'ny tompo. Tsy natao an'ny be sy ny maro ry havana ny fanjakan'Andriamanitra, tsy natao ho an'ny rehetra fa omena ho an'ny ondry vitsy, ireo sisa, ireo maharitra, ireo miharitra eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Ny antsonantsika dia ny hoe midira ho isan'ny ondry vitsy aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Aoka ho tsara homana, tsy herikerika any amin'ny marobe mbola variana isika, fa tena hibanjina amin'ilay tokana lalana mitondra amintsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza miherikerika any amin'ny marobe mbola variana amin'izao tontolo izao, fa banjino i Kristy lala tokana mampiditra antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fampahirezana lehibe zany ry havana ho an'ny olon'Andriamanitra, ondry vitsy ny fanjakan'Andriamanitra, mba ho isan'ny ondry vitsy andray ny fanjakan'Andriamanitra ny ianao. Ny faharoa, an'ny tompo ny fanjakana, atodio any ny fonao. An'ny tompo ny fanjakana, atodio any amin'ny fanjakany ny fonao. Ny andininy fahatelo amby telopolo sy efatra amby telopolo dia misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: amidio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, dia arena ny an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba, fa izay toeran'ny arenareo dia ho any koa ny fonareo. Atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonareo, atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fontsika. Rehefa mamaky ny soratra masina isika ry havana dia mahita fa nisy fotoana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia narahana arabaky teny izao soratra masina izao: amidio ny fanananareo, manaova fiantrana. Dia nivarotra ny fananany rehetra ny fiangonana voalohany isanisan'ny avy, mba nanao izany koa Ananiasy sy Safira, fa nandainga teo anatrehan'ny apôstôly. Tsy marina teo amin'ny fitantanana, ny arena nomen'Andriamanitra, maty teo ny eo ihany. Mila tombony, tia kely, tsy nahatoky. Eto ny soratra masina dia misarika ny saintsika ny hoe manana arena ny an-danitra ve ianao? Voisanao ny vola ao anatin'ny poketranao, mety azonao ny taratasy, milaza ny kantinao any amin'ny banky, fa raha notanina ianao mba manana arena ohatrinona any an-danitra ianao, efa azonao antoka ve fa voatahiry tsara ao amin'ilay tompony fanjakana, lay arenanao. Manana ny tahirim-bola ny fanjakana, fa mihoatra noho izany manana ny tahiri-kareny koa ny fanjakan'Andriamanitra. Efa nandray ve ianao an'ny olombitsy fanjakan'Andriamanitra? Efa nandray ve ianao ary tehirizinao zany? Manana arena ny an-danitra ve ianao?
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Indraindray dia variantsika mampiasa vola, manao fiarinkarena arak'izay tratratsika ety amin'izao tontolo izao. Adinitsika ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy heverintsika ny mahazava-dehibe ny ositra napetraka Andriamanitra amintsika teo amin'ny batisa, teo amin'ny mahampandray fanasan'ny tompo, teo amin'ny mahadekona ny mahampitandrina. Dia tsy mazoto isika fa malaina ary tsy mafanafo amin'ny fanompoana. Manana harena any an-danitra venao. Tena mandrara ho an'ny fanjakan'ny lanitra venao, ka ilay talenta nomenanao, ilay farantsa nomenanao dia ampiasainao mba hitompo. Sa nanaovako azy ary tsy hitako akory. Atodio amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonao. Hoy ny soratra masina, izay toeran'ny harenareo dia ho any koa ny fonareo. Aiza ny harenanao no mitoetra, voatahiry aiza lay haren'ny fanjakan'Andriamanitra nomeny ny tompo anao. Atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonao. Ny fahatelo ry havana dia milaza sikina sy jiro. Ny soratra masina, ao koa isikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo. Rehefa vakina ny toy ny soratra masina dia milaza ilay mpanompo miandry ny tompony namonjy lanona fampakaram-bady ary dia vonona amin'ny fotoana rehetra hamoha ny varavarana rehefa tonga ilay mpamonjy ny fampakaram-bady. Na amin'ny fiambenana faharoa na amin'ny fiambenana fahatelo, vonona foana ilay mpanompo. Tsy maintsy ampatsivina antsika ny hoe fa inona moa ny raharahany fampakaram-bady sy ny hoe fiambenana faharoa na fahatelo. Fampakaram-bady teo amin'ny jiosy dia tanterahana manodidina any amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 12 ora alina. Tena ao anatin'ny fety fampakarana jiosy zany. Lasan'ilay tompo ary nametraka mpanompo hiandry-trano. Na avy amin'ny fiambenana faharoa, zany hoe amin'ilay fotoana mbola hampakarana mihitsy, na amin'ny fiambenana fahatelo amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 ora, dia mbola vonona foana ilay mpanompo miandry. Tsy mieritreritra izy hoe mbola any amin'ilay lanonana izay ramose-be na i madama. Aleo aloha mba hatory, afaka adiny 3 iny zany vao tonga eo fa raha haingana. Fa tena niandry izy, niambina izy, vonona izy, nanody aloha ny tompony, na niandry farany amin'ny firavana vao hamonjy fodiana. Ary izao koa amin'ny fiambenana jiosy dia mifandimby ny mpiambina amin'ny fiambenana voalohany amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 adiny 3 miala iny, dia mandeha indray ny andiany manaraka amin'ny fiambenana faharoa, dia torak'izany koa ny fahatelo hatramin'ny fahaefatra mandra-pahatongany amin'ny 9 ora maraina. Fa ity mpanompo izay niambina ity, raha vakitsika ny soratra masina, dia teo izy tamin'ny fiambenana faharoa ary mbola teo izy fa tsy niandry mpandimby tamin'ny fiambenana fahatelo. Todika amintsika dekona. Groupe firenao 1, 2, 3, izay le sady miambina voalohany, miambina faharoa, miambina fahatelo. Tsy mitotaly izay groupe mba tsy manaraka fandaminana koa ianao zany. Mba tsy tenenany hafa koa, ianao koa dia mamasoko anay. Nenay nitoronay ary ila tsy ho vita. Mazo to fa aza malaina. Toy izy hoe misy efa glasy. Niala tamin'ny tsotra dia efa miditra any amin'ny glasy. Zany ry havana ny fanompoana izay andrandrain'Andriamanitra amintsika. Isikina ny valahana, irehetra ny jiro. Efa miamaizina izao tontolo izao raha amin'ny lafiny moraly. Isika kosa
dia tena irehetra ho jiro manazava ao anatin'ny aiziny. Ny hevitry ny hoe misikina dia miasa. Ny jiosy rehefa mandeha eny amin'ny fiarahamonina dia akanjo lava no anaovany. Rehefa hiasa izy dia sikinany reny akanjo reny ary somary apekapekarina ambony kokoa. Akanjo mpanompotsika dekona zao zany tsy akanjo mpanomposikina mihitsy, akanjo mpandendeha. Izay ny fomba jiosy, tena hoe rehefa hiasa izy dia mariana izay akanjo enti miasa izay voasikina izy. Mirehitra jiro, atsiarovana ny teny eo amin'ny Matio 5:17-20 manao hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Aty am-piangonana sika manao ny fanompoana, eny amin'ny fiarahamonina sika vavolombelona mirehitra ny jiro. Izany tokoa ve isika dekona mahafanafoa amin'ny fanompoana? Izany ve isika kristianina sady misikina no mirehitra jiro, sa misikina fotsiny fa maty jiro? Zany hoe aty isika dia dekona kristianina fa nivelan'ny fiangonana dia zanak'izao tontolo izao ihany. Aoka isikina ny valahanareo, irehitra ny jironareo. Aty ve isika misikina hanivelany maty jiro? Sao ndray aty isika tsy hita izay atao fa nivelany mirehitra jiro. Mety ho tsara ihany ve zany? Misy miteny hoe sa paster tsy manao dekona, tsy manao inona fa dia nivelany ihany mijoro vavolombelona. Miainga aty maka nivelany ny fanompoana. Anankiroa tsy afa-misaraka ny antson'ny soratra masantsika eo am-piandrasana n'ilay tompo mametraka antsika aty amin'izao tontolo izao. Misikina, zany hoe miasa, mirehitra jiro, zany hoe mijoro ho vavolombelona. Ho vonona movaravarana ny tompo ianao, isikina sy irehitra jiro, na rahoviana na rahoviana ny tompo no tonga. Voninahitra lehibe omen'ny tompo atsika ry havana, ny hoe izy no isikina ka anompo anao rehefa tonga ka mahitanao naharitra teo amin'ny asa sy ny fijoroana vavolombelona. 5 taona ny fikambanan'ny dekona sy ny olona, efa nisy dekona maro ny fandimby teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, 5 taona lasa izay. Isika indray mihira ankehitriny mbola antsoina isikina, mbola antsoina andrehitra jiro eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Na ho rahampitso, na amin'ny 7 na amin'ny 5 taona manaraka no avin'ny tompo, ny taranaka indray mihira amin'ny vanim-potoana dia ho vonona foana amo varavarana ny tompo rehefa avy izy, na hoviana na hoviana. Raha an'io no avin'ny tompo, miomana voainy fonao idirany. An'ny tompo ny fanjakana. Voalohany tsy natao an'ny olona rehetra zany, fa natao an'ny ondry vitsy, sitraka Andriamanitra ny anolotra ny fanjakana ho an'izay naharitra. An'ny tompo ny fanjakana atodio any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fonao. Meteza heritreritra harena voatahiry eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. An'ny tompo ny fanjakana miasa ary eto ny jiro, sady ho mpanompon'Andriamanitra ianao aty amin'ny fiangonana ary ho vavolombelona sy ho fahazavana ianao eny anivon'izao tontolo izao. Amen.